araka nefa noresantsika teo ary havana dia andeha hijery ny zotra n'ilay fanjakan'Andriamanitra manerana ny baiboly iray manontolo isika. Hozentsika aloha ny Genesisy aza. Ny Genesisy toko voalohany ny 9:20 dia izao ny vakiny. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano, ao amin'ny ranomasina, sy ny voromanidina, sy ny biby fiompy, sy ny tany rehetra, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ny 9:30 dia nilaza Andriamanitra nanao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra zany, dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izay. Rehefa avy noharian'Andriamanitra daholo ny zavatra teto ambonin'ny tany, tafapetraka tamin'ny laoniny daholo ny zavatra teto ambonin'ny tany dia namorona ny olombelona amin'izay Andriamanitra, raha lehilahy io. Rehefa noforoan'Andriamanitra ity olombelona ity dia nambarany ka nataony hoe aoka izy hanjaka. Dikan'izany ity olona noforon'Andriamanitra ity dia antsoina hoe mpanjaka amin'izay fotoan'izay. Namorona mpanjaka Andriamanitra hitantana ny zavatra rehetra, ary ny zavatra rehetra nasaina nanjakany dia voalaza ny soratra masina tsara ka nataony hoe ny biby na ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ny biby fiompy, ny voromanidina, ary ny biby rehetra mandady sy mikisaka amin'ny tany, ary ireo zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra. Dia noteneniny ary nandidiny an'ilay mpanjaka hoe anjakao ary ireo manomboka hatramin'izao. Tafiditra tanteraka tao anatin'ny programan'Andriamanitra zany rehetra zany, na hoe ny programa mpamoronana. Ary rehefa tanteraka araka izay noheveriny azy ao amin'ny rindran-damina rehetra mahakasika ny asa famoronana, dia nilambara izy fa tsara indrindra izany. Raha eto amin'ity tableau ity tsika no mijery azy zao, dia ato amin'ity vanim-potoana ity izay famoronana izay, ary noforonina tao ilay lehilahy atao hoe Adama. Rehefa noforonina lehilahy natao hoe Adama, nanoloana ny fanjakana rehetra napetrak'Andriamanitra, dia izy Andriamanitra hoe tsy tsara io raha irery, fa dia anaovana vady sahaza azy izy. Dia namoronana ny ravehivavy izy hiara-dalana taminy. Ary rehefa teo izy anankiroa dia nandeha ary nampitoerina tao amin'ny saha anankiray atao hoe Edena. Nisy fitsipika fepetra-piarahamonina napetraka tao. Izao no lazany azy. Ny Genesisy toko 2:9-20 sy ny 17. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andray lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Mampieritreritra ny ten'Andriamanitra. Tetsa-piandohana tamin'ny mpamoronana ny voalaza dia mazava hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay rehetra nataony. Fa eto amin'ity Genesisy toko 2:9-17 sy 17 ity kosa dia mahatonga mieritreritra ny tena, satria misy hoe isy indray tao fahalalana ny azo tsara sy ratsy. Taiza indray ny nipoiran'ity ratsy ity? Fa inona ny tian'Andriamanitra lazaina amin'ilay hoe ratsy? Ny baiboly ihany no afaka milaza azy. Ndray maka Jesosy, satria ho isika hoe Jesosy Kristy tompo ihany no manana ny fanambarana tsara indrindra. Dia nilaza ny tompo hoe hitako hozy izy Satana tany an-danitra hozy izy dia nazera tahaka ny varatra. Mampieritreritra izay. Fa inona ny antony nanjerana azy? Ilay ratsy mantsy nodadavintsika hoe inona ty ratsy tenen'Andriamanitra ity? Fa inona no antony nanjerana any Satana ny ainga avy tany an-danitra tonga teto ambony tany? Misy antony ao. Isaia toko 4:20. Isaia ny toko 4:20 no andao jerentsika. Izao ny vakin'izay teny izay manomboka eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanakiny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakam-po hoe any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no nandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho. Hiakatra ho any ambony ny avoan'ny rahona aho, ka ho tahaka ny avo indrindra, kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiaina tsy hita ho any ampara vodilavaka ianao. Andeha ho ampitsika ilay izy ao amin'ny Ezekela ny toko 7:20. Ezekela 28 ny 2.
satria miavonavina ny fonao ka ho ianao mba Andriamanitra koa aho. Eto na anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no ipetrahako, dia atao ampovoan'ny ranomasina nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona, na dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra aza ny fonao. Inona zany ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga zany dia mazava tany an-danitra io zavatra io no niseho. Tao amin'ny fiarahamonina tao an-danitra tao no nitranga zany tantara zany. Nisy anjely anankiray tao atao hoe Satana, nipetraka tao an-danitra tao, nambarany Sotra Masina moa tao amin'ny Isaia fitarikany zanaky ny maraina no anarany, ilay mpandripaka firenena, izay nipetraka teo akaikin'Andriamanitra manjely azy. Fa rehefa mipetraka teo akaikin'Andriamanitra izy dia tonga lasa naniry ny toeran'Andriamanitra. Ary na ny fony aza dia novolavolainy ka namboariny ka nataony hoe mba Andriamanitra koa aho. Izay zavatra izay no atao hoe ota. Ny atao hoe ota dia mazava loatra fa ny olona izay miala teo amin'ny fehepem-pamoronana izay nanamboarana azy. Anjely nanamboarana azy Satana no anarany, kanefa dia naniry izy nitovy amin'Andriamanitra, ka na ny fony aza dia nampitoery no mitovy amin'Andriamanitra. Dikan'izay mazava ny resaka fa tany an-danitra tany niainga ny ota, izay tsisa fa Satana io ota io, ka nazera nidina tetỳ ambony tany izy. Tiako mampafantatra anao ara amin'ny anaran'i Kristy Tompo fa hoy Soratra Masina hoe nazeraka any amin'ny fiainantsika. Io vanim-potoana io no nahatonga ny fiforonany ny fiainantsy hita tetỳ ambonin'ny tany. Tamin'io vanim-potoana ny anjeran'ny Satana io no nahatonga ity fiainantsy hita ity nisy ary nitoetra tetỳ ambony tany. Mazava loatra fa raha ny momba ny fiainantsy hita io ihany koa dia tsy maintsy Kristy Tompo no antanitsika hoe inona no zavatra izay nitranga na ahafahana manazava ny momba nyity hoe fiainantsy hita ity. Ny tena marina zany ho antsika miaino izao fampianaran'izao dia izao ihany no toe-tsaina tokony hipetraka. Amin'ny fanontaniana rehetra izay manelingely ny saina ao anatin'ny Baiboly dia ny Baiboly ihany no anontaniana. Indray mandeha ny Tompo nanao fampianarana teo amin'ny zanak'Israely. Ohatra nataony amin'ny teny vahiny moa dia ataony hoe parabole, hozy ry zareo teolojiana milaza azy. Nanao fanoharana ny Tompo ny mikasika an'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Hoy ilay mpanan-karena, ory Abrahama raiko, mba irao kely Lazarosy akarano amin'ny ratsan-tanany dia andefany zany aty amiko aty fa may loatra. Dia namaly Abrahama tamin'izay fotoan'izay arak'ilay fanoharana manao hoe tsy mety zany satria izao ny antony, misy tevana makadiry manelanelana anay sy ianareo, izay tsy afaka makany ary ianareo tsy afaka mita makaty, noho izany tsy azo atao mihitsy zany. Mazava loatra zany fa ny lalana nitoerana tao anatin'ny fiainantsika io dia nizara anankiroa. Ny Baiboly dia nilaza fa hoe misy zany atao hoe paradisa zany, ny Baiboly dia nilaza fa misy zany atao hoe eo an-tratrany Abrahama zany, tsy na fa paradisa ihany io. Totalikeviny zany famarinan zany dia zao lay toeran'ny marina zany. Zay no mahatonga an'ity hoe M eto ity dia hoe ny toeran'ny marina. Ary misy ihany koa ny toeran'ny ratsy fanahy izay itoeran'ny Satana, ilay nilazan'ny Isaia ka nataony hoe any apara vodilavaka. Ireo toerana anankiroa io zany no mitoetra ao anatin'ny fiainantsy hita io. Ary amafisina sy amarinina tsara fa noho ny fisiany reto marina reto izay tsy maintsy nitoetra taty, noho ny amin'ny fiainana tsy nilamina loatra tao ambony tany tao amin'ny sahany Edena, no nitondra n'ilay atao hoe fahatezeran'Andriamanitra. Ahoana raha no fipetrany? Ahoana ny nahatonga izany? Ny Genesis toko fahatelo no hijerevantsika azy. Rehefa jerentsika ny Genesis toko fahatelo dia nisy ady hevitra be tao izay ny fanaovan'ilay menarana sy rahavehivavy. Izao ny fipetrany. Ny Genesis toko fahatelo vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary menarana dia fetsy no ny biby rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny rahavehivavy, hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy rahavehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany. Fa ny voan'ny hazo eo fovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo zany fa ndrao maty ianareo. Ary hoy menarana tamin'ny rahavehivavy, tsy ho fatotsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo
ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Nidinika tamin'ny satana na ilay menarana raha vehivavy, ary rehefa nidinika izy dia nampahafantariny ilay menarana taminy hoe ahiratra ny masonareo. Fa inona moa ny tena stratégie entin'ny satana mamitaka ny olona? Ny baiboly ihany no milaza an'izany. Andeontsika hijery ny Jaona voalohany. Ny Jaona voalohany a, ny toko 2, ny 9:4. Izao no lazany ny soratra masina azy. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehika momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Diavana, zavatra 3 ary 3 ihany no entin'ny satana mamitaka ny olona araka nanambarany Jaona azy: ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Ireo zavatra 3 ireo ny andohan'ny asan'ny satana, ireo ny mbola ataony ary ireo ihany koa no hafaran'ny asan'ny satana. Hojerentsika nge zany tamin'ny resaka teto amin'ny Eva. Genesis 3:7. Ary hitany raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra mampahendry, dia nanotazany ny vony ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Ary hitany raha vehivavy fa tsara, filan'ny maso, sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra ny vony ka mampahendry, filan'ny nofo, ary te hitovy amin'Andriamanitra. Izany rehetra izany no nentin'ny satana na mitahana ny olombelona, ary stratégie hoy ny fiteny mahazatra entiny amin'ny fiainana rehetra andavanandro zany, ka mila tena azon'ny olombelona atao hoe kristianina tsirairay avy izany zavatra zany. Rehefa ninana an'izany izy mivady teo no nanomboka ny atao hoe fahalavona, ary rehefa nanomboka ny fahalavona dia nametraka lamina vaovao Andriamanitra ho fanarenana indray ity programa ity. Ny tompo dia mazava, izay rehetra natombony dia tsy maintsy ho tanterahany hatramin'ny faratsy, ka dia anisy ny programa vaovao izay nentin'Andriamanitra nanavotana izao tany izao. Tsy inona izany fa ny Genesis 3:5. Hoy ny voalaza: dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Io Genesis 3:7 io ry havana no filazantsara voalohany indrindra ao anatin'ny baiboly. Fa inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara dia tsy inona akory fa hoe misy olana nitranga dia misy vahaolana natolotra. Izay natao hoe filazantsara. Ka tena ho azysika mpanatrika izao fampianarana izao tsara izay. Vahaolana amin'ny zava-mitranga izay tsy mahomby na tsy tanteraka, izay no atao hoe filazantsara. Raha ilay fanjakan'Andriamanitra noho ny fanendrena ilay azo teo voavoan'ny Nisa, dia ny filazantsara mipetraka dia filazantsara mpanarenana io fanjakan'Andriamanitra rava io. Izao ny totalikevin'le lamin'le filazantsara. Ny menarana isaky ny fakahita amin'ny raha vehivavy dia raha vehivavy hanoritoro ny lohany, ary menarana kosa dia hikitikitika na handondona ny ombelahy tongony raha vehivavy. Ary voalaza mazava ihany koa fa ny taranaky ny menarana ihany koa dia ho torotorony ny taranaky ny vehivavy. Mazava zany ny resaka fa nanomboka hatreo dia tompoandriamanitra mahitsy no nametraka ny lamina hoe isy fifandrinana na hoe fifandonana na hoe ady fanaovana eo amin'ny taranaky ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy. Fa ny résultat final dia hivoaka mpandresy ny taranaky ny vehivavy. Izay zavatra izay napetraky ny Genesis 3:7-5. Izany hoe ny baiboly manontolo manomboka eo amin'ny Genesis 3:7-5 dia miasa sy miodina
ho amin'ny fanatrarana izay valin'ny fifandrinana eo amin'ny taranaky ny menarana sy ny taranaky raha vehivavy zay. Tsy miala amin'izay mihitsy ny resaka rehetra ao anatin'io baiboly io. Raha mboariko kely ny fomba ilazana azy de izao: lalana izorana ho amin'ny famerenana amin'ny laony ny fanjakan'Andriamanitra ity baiboly iray manontolo ity. Ary mazava fa ilay taranaky ny vehivavy ny toetra ho mpanjaka velona eo amin'izay fanjakan'Andriamanitra zay. Tahaka ny heveran'Andriamanitra azy tany am-piandohana hoe i Adama no arena ho mpanjaka eto ambonin'ny tany, no ny heveran'Andriamanitra ihany koa hoe ity taranaky ny vehivavy ity dia ho tonga mpanjaka ihany koa eto ambonin'ny tany, hitondra hameno ary tantana natanteraka ilay vision n'Andriamanitra tany am-pamoronana hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay nataony. Amafisina zany fa ny Genesis 3:5-10 de miasa hahatonga olona lehilahy anankiray atao hoe tarana behivavy hitondra ho tompon'andraikitra manontolo ho mpanjaka velona eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ihany koa miodina ho amin'ny récupération na hoe ny fanatrarana ny atao hoe fanarenana ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava zany ny Genesis 3:7-5 fa programa mpanavotana ilay fanjakan'Andriamanitra very tao Edena no lalana izoran'izay Genesis 3:7-5 zay. Ary fanjakana io de isy tarana behivavy anavitra azy, isy tarana behivavy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana io ka anatanteraka indray ny izoran'ny programan'Andriamanitra. Mazava fa manoka teto amin'ny Genesis zay resaka zay. Ary zay no jerentsika indray lalana izoran'izay fifanandrinan'izay andrinan'izao tontolo zao na isatany izay sy lalana izoran'ny programan'Andriamanitra mandra-pahitantsika hoe iza ary ilay lehilahy voatendry Genesis 3:10 aiza no mitoetra izay fanjakana izay.